Vaninandro farany diampeny voanginirina Francia narindra ndrazana bary voangilalo Joséphine olaloviny Vantso Anjarliva Iony miaraka amin'ny Faly Rakoto Sinez Erlanto Arliva Riza Bruno Flavien Jean-Jacques Eric Roland ary Noëly. Laingo no anarako. Menada zay ny zanak'ireo ray aman-dreninay dia lanja zokokolahy. Dada sisa miara-monina aminay fa ny fandosy ny fahafatesana voaingana noho ny aretina. Ambany vohatra lavitra no misy anay satria 100 kilometatra mialo amin'ireny vohatra Tananarivo. Tanàna iray atao hoe Ambohidrao. Nianatra tany Antananarivo izay Menada momba ny fikarohana ratsiansa. Zaho moa nahatojo hatramin'ny farany fa lanja kosa tsy nahatody. Ny fanolobodi-rindrina avy ao avaratrainga Rakoto filohan'ny Fokotany sy Ramatora Bebivadiny. Panefa efa tokoa ry zareo. Nanana zanaka lahy atao hoe Lova izy. Toa hoe niara-nasa mivadana vazana Antananarivo any Lova. Tsy fantatro mazava. Manampitiavana io zazalahy io. Saingo ny foko kosa tsy mitempo azy. Lafatra no anaran'ilay zazalahy niaraka tamiko ary mpiara-mianatra tamiko fahiny izy. Anisan'ny tena matsilo saina tao am-pianarana izany zazalahy izany. Indray andro nisy fahazany tsidika anay tao am-pianarana nanatrika ny fanandramana sy fampiarana nataonay tao. Niaiky ny fahaizany lafatra ilay vahiny ka lasa mpiara-miasa akaiky aminy lafatra. Monsieur Robin anaran'io vazaha io. Nanana nationalité roa Robin. Dia frantsay indray ary malagasy indray. Any ka nalalaka tsara ny fivezivezeny teto Madagasikara. Mpikaroka malaza sy mahay be any aminy koa Monsieur Robin. Eny koa ary fa lasa ny andafy niaraka taminy lafatra. Za kosa nodina monjy any neny nanomboka tsy salama tamin'izany. Izay ny onanay sy lafatra farany. Ka ahoana ry dada? Tonga izay Menada. Ay kosa, vita nga ny asanareo Menada tany? Vita. Saingy mila vola ireo mpiasa rehetra nanampy anay tany izany indray rakizy isika izao tena efa boka ny trosan'olona. Ny volan'ny Rakoto atao avaratra izao efa ohatrinina. Mahakibo azy zany ry dada. Dia tsy maintsy hanapa-kevitra hiverina hitady asa ny Antananarivo ihany zany raha ohatr' izao ka. Sinona koa no ataony laingo any Firy moa ty orinasa amidy any Antananarivo any. Ngy, ka izay asa mifanaraka amin'ny fianarana ny ratoviko. Navita fianarana ngiary lanjy sady manana diplômako. Toko moa. Ndry tokoa nahatody izany janona tena-tenany. Raha tsy nenina rary mahafintsy ny verina taty fa nijanona ny asa. Zany aloha eo ihany. Tsy avonjiny an'io sy rapito zany fa tia le hoe volan'olona. Tsy maintsy any amin'ny Rakoto ihany zany mila avonjitsika. Rehefa miakatra ve ny vokatra tsy honirany ihany zany ny azy. Sa ohatra ny tazako tonga ilay zanany lahy iny Lova ve? Ie, fa dada aloha ve efa mba namamboriny Mba ataovy aloha fa tena miasa ny lohako ry laingo Manao Lova. Hay ve tonga indray ianao Mandalo mamangandray aman-dreny re. Andao mba hiaraka handindry kely sika ry laingo. Tena mbola biasa be azy ry Lova. Sady ny andro koa efa hariva. Tena miala tsiny Efa fantatro anefa tsy handeha ianao fa mba mitsapa fotsiny Fa hono mba bandy manao na loatra izany olo tianao izany ry laingo. Nisy ihany. Zazalahy mpiara-mianatra fahiny zany Fa lasa mbola nandraty fianarana ano any koa. Hay? Ie.
Lefa tsy hita zany tsony ve no andrasanao e? Miandry azy ana roviana fa veloma ianao fa lasa aloka. Laingo afaka misolo azy ange raha tianao e. Sa bokosy mpanana noho izay ve zany? Tsy fa tiako ihany veloma ianao. Lozy ty fa rara be rao nambarana ny tiraka izy. Eno efa misy mitsoka sifle zany e. Eno Daholo sika fokon'olona indrindra ny vatan-dehilahy eto an-tanàny e. Dia misy miantsoantso. Ivoa daholo sika fokon'olona indrindra ny vatan-dehilahy e. Tranon'iza ny anjera? Ivoa daholo e. Asa Fiondrainy manga voamera ny fandriampahalemana zany. Andao aloha jereny zany ka. Tranodrony ny enjera, ny andry iray mibozaka sy rakoto malala. Naratra no zany iray mibozaka ka no entina haingana teny amin'ny tobi-pahasalamana. Rozanandroa kosa tsy maninona. Ny tao amin'ny rakoto malala indray dia afaka nivoaka talohan'ny loza saingy ny tranony enjera namono an'ireo akoho mamborona rehetra tao am-pisoko. Ireo kisoa kosa izay nipetraka tany ivelany no avitra. Ny fanampy sy ny famonjovona ny eran'ny tanàna vao samy nanamboatra ny tranony simba. Za aloha dia hidiny eny an-tanimbary fa tsy fantatra izay mitrangena izy ka. Oay, na ny voliko aza. Ataovy aloha izay mety eo e. Vitako ty fa mandeha any dady. Ary lainy koa ary ho aizy. Andeha vavaka maraina. Alady ange androany. Fa tsy azo ajanona nga aloha zany. Tsy hitanao ve zao fahasahiranana be zao dia iza no nampia eto? Miala tsiny ary lanja. Adiny 2 isan-kerinandro no anompoako an'Andriamanitra hidirako am-piangonana. Ny sisa efa anompoako ny asa. Tsy afaka hijanona. Rehefa tonga manampy anao. Mandeha any. Nanompo azo foana ianao hatramin'izay fa tsy hitako mihitsy izay famonjena. Manitra bokatrosa. Jereo nge zao loza zao e. Aiza le Andriamanitra ao amin'izao? Loza ijanony. Efa voasoratra zany ry lanja. Radio Don Bosco. Vao maika potika izao tontolo izao no ny abibindra zanak'olombelona. Lasa fataranao eto ka? Ndana ary. Tena tsy tana mihitsy lango. Si. Andry kiaka indreneniko fa lozinina rety e. Tata Samia. Fa ino ty andoleanao mitomany toy izao ty e? Mbola anontanianao ndray ve? Fa tsy hitanao ve izao fahavazana lehibe miasa zao? Ny an'ny olona rehetra ne vo daholo fa tsy ny anao rehetra kosa. Ny olona manam-bola président fa ty za. Indrisy mba inona no ananako? Ka tsy mety zany. Nitsangana ianao dia midia aloha e. Ndana mihitsy aloha mody. Ny vary reo mbola misy antenaina. Atavezo raha angatiny akoho mamborona midy a. Afaka vovolana hoe dia efa hiakatra ny vary. Roviny zany. Ty tany ty tokoa ny zanakao ka. Fa manino ny dady? Maty ary laingo. Jereo anaka. Indrisy tahapitra simba avokoa. Andao e. Andao aloha dada. Nisy feondrivotra mifofofo be tany ivelany tany. Na dia izany aza ny fahavoazana ny seho tao an-tanàna Nambodro dia mbola velom-panantenana ihany laingona nankona ny fiainany tamin'Andriamanitra. Mbola nametraka ny fony sy ny fanantenany tamin'ny lafatra koa izy na dia tsy hita tsony azy lafatra. Fa aiza tokoa lafatra? Ary inona ny ataony? Tranga ny zavatra tsy atopozina be dia be ny mety iseho eto ambonin'ity tany ity. Asa. Efa voasoratra tokoa angamba fa efa heritro izao tontolo izao. Aleo arahantsika maso aza ny zavatra nataony lafatra indray tao aorian'ny loza iny. Ato mifiry any efa niandrana reo teto raha leva solova. Fa maninona ny tary?
ny vazaha eto fa miantso foanako ka sao de verinao famoramora ary izy monsieur lafatra fasana mafidy be tahaka ninona nge tsy moramora ny mamaky an'izany nareo mpivaiko sy mpiandretana fotsiny fa tsy nareo ny manana ny asa mafy nge ka azo ara ve entana reo reo anaty kitapo reo ny taolana nafarana sandry fisy ranjo avokoa araka ny komandina ahoana efa ny vola voalohany indrindra aloha ny vazaha ny mpandohany vola rehefa tonga eo ambany masiny ny entana fa tsy za tamin'le farany teo no tsy teo izy de napetrany tamiko faharoa mpikaroka no asako mpikirakira fiaramanidina ary guide touristique noho izany samy manaja ny asany sy ny andraikiny sika mazava zany fa andao aloha ialeto fa sao de tratra tokoa ka ianao ny chauffeur fa velomy fiara de andao andeha eto amin'ity efitrano ity zany nareo mitsamy mamindry anahy fa ho any amin'ny laboratoire vetivety anaty anreto etanreto miandry zay ka de lasa lafatra nidina tohatra maromaro sy namovaravarana vitsivitsy vao tonga tao amin'ity efitra anankiray lehibe misy ireo tavoahangy olona sy karazana rano samy hafa loko ara-tsimika ary masinina isan-karazany fanodinana fanafody bonsoir lafatra maninona ny taraiky mbola nanahirana kely ny nanaovana ny opération ndreto netanao ok ao tsara reto ao tsara daholo tompoko ny commandinao rehetra dray marina mahakoditra mijery an'ity vadiny monsieur Robin voan'ny mamatany loka daholo ny manodidina ny tratrana mbola ho sitrana amin'reto fa naty adina ho ataony reto ve izy miandro ny volany ao ambony ao lova sy raleva ramse hay ho avy aka sady misy zavatra hafa maika ilaiko azy ireo koa mantsy afaka manomboka ianao lafatra ino tompo maika ny fanandramanao ataontsika amin'ny alalan'ireto taolana sy zava-maniry reto mantsiko manaona nefa ny expérience natao tamin'le voalavo nety tsara fa anao ny azy tsika zao avelako aloha nareo fa anao fitiliana isan-karazany eny ary tompoko azafady fa nampiandranareo ela tsy maninona mihitsy patron reto ary ny volanareo isao tsara aloha reny ampy tsara ka misaotra anao fa misy zava-dehibe hafa maika ilaiko anareo opération hafa mihitsy le izy ka ho ajanona indray zany le taolapaty fa hovana tsy mitony taolana ary eo ampiandrasana ny valin'ny fanandramana natao tamin'ireo marary ireo zay sy lavitra ankehitriny fa aretiny navy ny tsaboina amin'ilay patron raha tsy mahadiso ny olona séropositif mitondra ny otrika aretina VIH ny olona voan'ny kansera maro isan-karazany sy ny marary ray ireo no hita fa misy possibilité azo tsaboina aminy ary fantatsika fa ny ray asoloana koa ka inona moa zany le opération spéciale maika lazainao ary zay vola ilainareo rylahy na ohatrinona tsy maninona sy mba ny ray an'ireo zanako kambana ka mila soloana maika raha tsy zany maty izy ireo de hitady ray zany zay zay mihitsy ankizy anankiroa nareo ihany ny maka azy fa atoroko tsara ny fomba angalana azy ahoana tsara hoe patron angalatsara zany de vonony tena tsy vita kosa raha izany ka le famakina fasana azy ane efa manahirana maika fa didio tsara raha lefa slova fa nisy zavatra ny fanarahantsika ny fanarakitsika fa nampy anareo mahandra-podiko any an-tandrazako eny
nefa na izany aza sa veriko aseho anareo ilay taratasy tsy maintsy mahita nareo na dia ny fasandrazanareo aza no vakianareo a ary na dia ireo avanareo aza no atao sorona mazava ve ka tingeza azy ankizy vola azonareo ray volana eto amiko a heritaona azona lehilahy miasa rery miasa mafy amin'io ka ahoana ny hevitrareo eny ary aleo aloha eritreretina za tsy andrela ary mila olona sereo miara-miasa amiko a omeko telo andro nareo eritreretana zay fa lasa dia ahoana zany sery lova a tsy fantatro tafidikisy titsika selahy tena raha vo mandaa izy ro lahy reny dia tsy maintsy fitaiko ny aminy sekret be dia be loatra nefa fantaniko tsy afaka mela vavolombelona madika mihitsy a nandritra izany fotoana izany tany Ambohidrao tao an-tranon'ny laingo fa inona ato mahavariana ny tady eto am-baravarankely eto e tahaka ny misy rahona mandindona indray a zareo ry andrefandry sady ohatran'ny mikisaka izy zany a eny tokoa oay fa inona io ry dada ohatran'ny tsy orana e oay ndreny fa manato sady midina ambany Andriamanitro valala reny dada valala ho a andiam-balala be dehibe tena nidina ao tambany losty maty ary razako ndao aingana ry lanja laingo a ndao aingana ory olona andao e vonjeo ny vary farakotry ny andiam-balala andiam-balala e vonjeo e velona ny kiryoko eran'ny tanàna dia samy miara-ny rodorodo na keny atsana monjo ny volo sy ny vary mitondra-bozaka le olona mitondra-bozaka anaovana setiko hoe angananareo e oay nandositra tamin'ny setoka ihany farany le valala oay sisy azo raisina tsony ny vary rehetra loziny ty e tena totombitana mihitsy ve ahy okizay ry dada ny olona rehetra nge vodaolo fa tsy metika rery efa nitety tany andrefana rehetra tany nge nyleo valala ireo e tena enjany ty mahazo atsika ty e tsisy azo atao tsony marina Filova dila sady nge tilitsainy roa andro ina ny fanapaha-kevitrintsika roa lafa miandry tiany deba dia ahoana ao atao ihany ve le bizina maloto sa aloha ahoana e ny bizina nataontsika hatramin'izay angamo misy madio amin'lahy nanomboka tamin'ny fanondranana zava-mahadomelona ka hatramin'ny alatra taolapaty zao olona velona indray ty fa tsy taolapaty tsoniko tereny fahavazana mahazo azy amin'ireo aretin'ny vady aman-jana ny monsieur Robin ka tsy mitandry vola makarena tsony na ny fomba hanao izay hanasitrana anazy dia nen'ny olona vonoiny mba hanavotana ny azy efa tena mon'olona nge zany tsika dia ahoana ho adabokany ve sa ahoana za mahafantatra ny toetsain'ny oranga io fa tsy ho avelany ho afabela amin'izany tsika ro lahy raha mandayoko dia tsy maintsy atao letsy zaniko ka aiza aloha no le ahitana ny zany zaza zany sady zaza roa be zao amboary tsara ny fiara fa naingo sika ho any an-tanànanay misy zanak'olona hitako any
Ka inona ho ny toromarika ny deba tao ka? Efa haiko tsenjery lesy ato anatin'ity boaty vity daholo ny fitaovana ilaina rehetra. Ato koa no asiana azy rehefa azo. Ay, andao ary. Dia niainga ny fiara ny azo an'Ambohidro. Eto ny takotakona. Aninona no anaran'ity toerana ity? Eto no Antanambao aminy. Ary rery tazana rery ambany rery ny tanànanay. Ambohidro ny anaran'io tanàna io. Ny olona rehetra zao mbola miasa any an-tsaha daholo fa tsy moty. Ary tena potika be daholo nge zany fambolena taty izany. Atraizy hatrany andrevana rehetra any tamin'le Andehambalala nivoaka gazety iny lesy. Dia inona mipaika letsy ha? Aza miteny maritsiny ianao. Reo hitanao reo ankizy makakitay reo. Ay zany ka. Reo hoe reo anaty alakinininy reo. Reo no alaina. Ankizy menada reo. Folona 8 taona angamba. Andao ary ianao misambotra ny lehilahy kely, izaho misambotra ny vehivavy kely. Tandreny sao mikikika. Tena ohatran'ny vahoatra letsy zany ka. Naty mampisalakalandra reny ny volan'olona efa niraisina. Reo tonga dia memetsy masy. Tena endany iny lova. Ohatrany tsy ho vitako tsony raha mbola misy fanondroany zao ka marina. Izany mbola ho hita eo ihany fa azo aloha reto. Nao koa aza ange tsy nanampy ahy tamin'ny nandidiny aka ny voakory. Io tsy azo ajanona ela fa tsy maintsy natao haingana. Na izaza ange fa mba tena ny sakry. Dia aiza daholo areo reo ganon-tanana nampiasainy? Reny efa daholo ka. Tsisy fitaovana tavela ary tsisy toromarika lalàna ninona fa aza manahy. Afa-tsy ireo fatan'ankizy kely no navelo. Ao veloma amin'izay ny fiara rahaleva. Efa lasa lavidavitra dia andao. Ry ato fa tonga dia any amin'ny laboratoara ny tonga dia mamantana zao a. Ka efa hatry ny maraina ny alateto nefa dia mbola tsy tonga foana. Fa andeha ho aiza hono izy? Asa ohatry ny lasa ny atsinanana tany. Ho any Antanambao? Angamba. Fa na ho inona any Antanambao ry laingo a? Lanja tena be fanontaniana be ka. Hay zary no alalako an'izany fa manina raha nao amin'ny fotsiny izy. Aleo raha ho jereko any izy. Dada samy nanivatsiva le alakininina eo ambony andrefana Antanambao. Ndry ary misy olona midaboko rehefa ambody azo retsy. Marina ty ny ankizy ireo. Fa matory maninona ianareo e? Andraso hoe ho jereko. Andriamanitro toa mihosin-dra. Marina tsy nanino reto ankizy reto. Vonjeo re olona. Vonjeo e! Vonjeo re olona. Vonjeo e! Rakoto mivady kosa sendra nandalo tsy dia lavitra teo.
naseho any dada-tany ve zany Rakoto a? Izy mihitsy zany ka. Ary avy ao anaty alakininao anie. Fa nisy inandray ary. Le rangahy iny keo ange de ohatra ny lasa dala taitaitra azy. Andao aloha jereny. Tonjeo e! Fa misy inandray dada zany a. Ao jereo. Ao aizy e. Inona no ao? Ao jereo. Fatin'ankizy. Inona tsara hoe dada samy. Fatin'ankizy miosondraha anankiroa. Aizy zany aingina ianao aiza? Ao ampovoambony ao ambodin'ilay hazo be. Dia samy mirohatra nijery izy mivady. Ny raha ny dada samy avy tao aoriana efa tera-kodry. Reo e, raha lolombozolony tokoa. Andriamanitro, falomidiny. Fa inon'ireo Rakoto a? Asa re olonako. Andriamanitro. Tena izy mianadahy zanakinay avy eny an-tanambao reto. Marina ve zany? Fa maninona e? Nisy namono e. Tena miofon-draha be izy zany. Loza. Andriamanitro. Andato hoe. Walay man. Toko vobaka be ny kibony. Inona tsara hoe? Lany biby ve sa naninona reo e? Tsy lany biby zany reto zaza reto e. Biby inona moa mino anazy aty? Hatramin'izay tsisy an'izany tetiko. Ka naninona fotsiny ary e? Ka tsy fantatritsika e. Andraso aloha hitsoka kiorika hiantsony fokon'olona. De tsy maintsy hiantsony zandary ihany koa tsika. Soratra ho tsy maintsy hitranga miandro farany zao. Zay indray ianao sy ny baiboly a. Ie. Ary raha endry ianao dia mivavaka sy miditra am-piangonana fa tsy no maneso asy ny fivavahako. Ambarak'izao ve nefa mahazo atsika ry dada dia tsy malala miova sy tonga sena ihany nareo. Ka raha efa voasoratra zany laingo a. Ampivinina tsony moa. Mampiova tokoa. Ny olo-marina mivavaka manompo an'Andriamanitra sy manam-pinoana hain'Andriamanitra no miaro azy. Toa mampime koa ny zatsy ianao zany. Dia ilaza zany ianao fa raha mivavaka isan-karazany dia ny tranontsika rery ny lavahany tafio-drivotra teto Ambohidro. Ary ny volontsika rery ny tsy ho voakasiky ny valala teo voan'ny olona marobe. Toa mametra amin'ny fahefan'Andriamanitra koa zato ianao. Inona moa zava-mahagaga-tsaina tao raha mino ianao? Ny fihevitr'Andriamanitra sy ny lalany tsy fihevitro sy lalanao ry lanja. Manana fomba hitaina manokana an'ireo olona matoky sy matahotra azy Andriamanitra. Eny e, ekeko zany. Fa hatramin'izao aloha dia izao hita izao ny fahavoazantsika. Ka vome hitombo aza raha mbola mikiry biby amin'ny ratsy sy ny manalavitra an'Andriamanitra. Manginona reo dafa maharary ny andohaka. Zay ahitana vahaolana amin'ny famerenana ny volan-Rakoto izao ny eritreretiny. Ny volona antenainy tia potika daholo. Ankeno amin'Andriamanitra ny problemanao ry dada. Zay ihany. Zay. Mangata aminy amin'ny volan'ny Rakoto. Ka zao le olona manomboka androany aloha dia tsy maintsy mifandrindritsika fokon'olona manao fiambenana fa efa tsy mandro fahalemana intsony ny tany hitanareo tsara reny nahazo any zanaky naivo eny an-tanambao reny maty novonomin'ny olona izy menadary nalainy ny taovany. Zavatra be dehibe no efa nitsangy reny ny taviodrivotra ny valala ny vaky fasana dia zao ndray nialatra taova sy ny von'olona tongatra aty amintsika aty amin'ny desaka be aty ka samy iny tandrony tsy mandrosoa ny saina ary handry sy lavoloha etsika menakavy. Ny mandeha rery amin'ny toerana mangingina aloha dia tena fahadiana raha tsy miaraka terina efa tsika. Ny ankizy koa mba haro maso tsara daholo ilay olona. Mampalahelo anay fo mivady. Aza manoto ny maso azy. Nandritra
izany fotoana izany tany amin'ny laboratoiran'i Monsieur Robin. Ahoana? Afa-po ve ianao Monsieur Robin? Tena afa-po mihitsy ahy. Sady ankizy azo antoka, salama tsara sy madio rà. Anao maro zaskely aloha tsika fa nahomby hatrany ny zavatra nataonareo e. Dia nanahoana nefa ny fizotry ny fitsaboana sy ny expérience natao patron? Miandry mivalin'ireo fikarohana izay sy lafatra e. Androany no hita ny fivoarana eo amin'ny tany izy ireo. Tsara kosa zaniko. Fa hono lay aferana bois de rose efa nataontsika iny, tiako hiverina indray aloha e. Bois de rose? Zao dia zao ve? Antsizao ka tsy dia maika iny. Dans un mois, fa raha mahita aloha dia raisina ihany. Ino mantsy tsy maintsy mbola mila déplacement lavitra be. Tsy maintsy mandeha anaty ala avaratra be any nefa mbola lalana roa andro vao tonga aniko. Mazava ho azy fa zany miantoka ny frais ny déplacement e. Ny fitaovana rehetra toy ny efa mahazatra ihany koa. Fa ilaiko nareo lahy miomana amin'izay voyage zay Zay ny opération manaraka eo. Dada ho atato ohatran'ny varim-bariana foana e. Kivy amin'ity fambolena tsisy raisiny ty aho Ny karamatsika ty tsy mahavita ninninina. Raha koto nefa tsy anaiky amin'ny volany mihitsy. Tena tokony hitady asa any Antananarivo mihitsy ka. Mba nianatra sady manana diplôma ihany ny tena. Sa te hitady any lafatra koa? Dia ilaozanao eto ve dady? Jereo ty ataony. Mitany ondrika isan'andro. Aleo miandry kely tsika ary laingo. So mba misy zavatra azo antenaina ihany amin'reto fiopiny reto. Sady tsy ho vitany dada rerengera e. Ny andraso lava nge manasary zavatra so dia tara loatra ka. Zay maharitra vadina andrina ary laingo. Karakaraina tsara ny fiopina. Sady raha ilafatra izany foana no mahamay andry tadiavina. Raha izay fotoana tsy nahitana izay fa ely izay ve tsy efa madio ny ranony tany e. Mbola manantena ny ahita azy Asa loko. So dia anatena tsy misy eo ny sarotrako. Fa manahoana aloha ty fiambenany? Ka io mbola mitohy foana e. Androany nge zao torona isy dada seur zareo andrifany. Tandrema ihany fa tena entana izy ty Tokony tsy akany dada. Tena eo izy raha mety hijanonako. Avy amin'izay ianao Monsieur Robin fa vity Nanahoana? Eny io jereo io ny valin'ny analysy. Ny avona tsikelikely ve ny virus ny VIH? Ny anena koa ny heriny? Ena tsikelikely hatrany io araky ny androsoan'ny traitement ary farany dia tsisy tsony io miracle. Miracle. Jereo koa ato ireo velule-ny cancer ny isolentsika. Tsy afaka hitombotsony koa eo efa ho faty kelikely io Jereo fa efa miamena ny ferin'ny vadinao. Impossible. Oh Seigneur. Sa maloto zao no ataon'ilay tiak'Andriamanitra anao tsotso. Merci lafatra. Merci. Un génie, vous êtes un génie. Ireo koa ny zanakao naomby ny greffe de rein. Tena miaiky ny fahaizanao amin'ny fikarohana ratsy asa ary lafatra. Tena olona sarobidy ianao. Tena hifetitsika amin'izao fahombiazana lehibe izao. Tsy mandiso fanantenana mihitsy ny nakanao mpiara-miasaka tamiko ka. Hono ianao moa zany tsy maintsy ho diverina any an-tanindrazonao tokoa rehefa kelikely Voalazanao. Fa misy fikarohana mbola iarahantsika manao ihany aloha eto Raha sitrana soma tsara reto vady aman-janaka reto dia ireto ny tsy maintsy alefa mody voalohany. Misy manara-maso azy any. Ay ve? Fa miomana dia hifetitsika
mendrika an'izany tsika andeha homany ny fiara Raleva sy Lova. Eny patron, daadany koa zany. Fa tena mba manontany tena Raleva. Hoe ahoana ka? Inona marina aloha no mahatonga ny lafatra anao an'izao asa maloto izao e? Nefa ngely ery bandy manam-pahaizana be. Aiza ary nareo zany Ralova, fa ny vola e. Nareo koa ohatran'ny adalako. Tsy hitanao nga ty vola miraradraraka ty. Ny alika nge jambany taolany, ny olona jambany vola. Sika mantsy mba hoe tsy fananana no manosika antsika anao an'izao. Eny e. Tsy mba mieritreritra iovakandra mihitsy ve nareo Raleva? Iovakandra? Dia anao inona? Dia aiza ndraiky io nahitaka? Tanana nefa efa zatra mitsotra. Ivokona tsony ve zany Ralova, ha? Dia tsy maintsy voafatotrato ihany zany. Tsy maintsy e. Efa tafiditra trany atampon-dotsika. Masaka ny hanina Rakoto a? Ho avy e. Tena manitra manentonentona izy zany e. Fa inona zany laoka nataonao zany ry bebe? Akoho e. Naharary ngely akoho e. Avy hatrany dia nikarakaraiko sao dia maty ho azy eo ko. Narary? Fa misy barika zany ko? Dia tsy haiko aloha e. Fa nanjoretra nangovongovotra daholo izy roko. Satray, anga tena roa be zao? Ao ataovy e. Mazotomana. Ohatray. Ary ohatrany hafahafa ane zany tsirony zany e. Efa nasiako sakamalao azy io ko. So ihany tokoa fa angamba dia saika ratsy a. Fa maninona Rakoto a? Vokisady anga no nitsahatra. Ory bebe tahaka ny hafahafa ne zany. Fa hafahafa maninona e? Inona koa ary ty mahazo anao? Hafahafa ho tsy haiko fa fa aiza ny marary? Ny kibo? Ka ohatrany te andoha zany ako. Andoha? Ino ay? Sao dia voky loatra. Aleo aloha andeha hamonjy fandriana aho ka. Aleo mihitsy aloha andeha. Ndao ary. Dia manaova mafana tsara ko. Finona koa ary ty mahazo any Rakoto vetivety teo. Za aloha hihinana fa noana zany ko. Revy tsy revy ny alindy lafatra. Omaly tontolo andro maninitra. Vola aloha lany Monsieur Robin. Tena hita hoe tsy mitsitsy vola mihitsy izy aloha. Ka faly loatra ka. Fa hono hoe tonga tany an-tranony ihany ve aloha Lova sa nandra tatatra zay? Asa? Aiza kosa ny dia tsy ahita taksi hodiny izy e. Ny vola nge any aminy ary ny fiaran'olona zay fa hoe simba dia vidy vovony izy. Na dimy aza no vidiny, inona no manaka anazy? Tsy hitanao izay mahory azy Raleva? Ary tao misety mafy izy zany fa ahoana e? Mba lasa saina ihany e. Ny fiara misy firy karazana, ny trano mezinezina be, ny vola miraraka ohatran'ny fasika. Nefa ny tena tokatena. Ka ny fitiavana zany tsy ampy sany vady e. Tanora sady boko sio ve moa ianao ry lafatra, inona misakana anao tsy hanambady e? Vehivavy feno eran'ny tanany ty. Zay ny anaranao. Zahay misarabady lava dia maka sofla indray aloha. Tsy mba natao anay ngamba ny fanambadiana e. Zany fanambadiana zany nge tsy ataotao foana akory. Tsy hoe izay hita rehetra. Misy tovavy efa hitako sy niaraka tamiko izay ihany fa za nalain'ny Monsieur Robin tany andafy io dia mbola nanohy fianarana amin'ny mpanamory fiaramanidina dia tsy nohona intsony izay e. Ay ve? Ka hono a? Ie. Maninona raha tadiavina mihitsy misy azy ka? Mpiara-mianatra mantsy izay taloha e. Samy mpikarika tao amin'ny université. Na io kosa izay zazavavy izay saingy tsy hitako intsony izy e. Laingo no anarany. Tao koa no nalalako ny Monsieur Robin voalohany e. Nanao fitsidihana tao amin'ny fianarana nisy anay mantsy izy.
nahitana teo am-perinasa sy ny natsapany fahisako izy dia niresaka tamiko fa hitondrana hiara saminy any ampiton-dranomasiny mampanao recherche scientifique mahay any amin'ny misy azy any mantsy izy ary zay zany no nifankalalanareo sy ny rahanareo ny asa voalohany raha azoko tsara zay koa no nisarana islaingo ary tsy nahitako azy tsony ataovy ny fikaroany azo atonga izany fa aiza aloha ny toerana misy azy aiza izy mipetraka ka izy tsy avita Antananarivo no mipetraka ambany vohatra lavitra be zay no misy azy fa tena tsy tadidiko le misy anazy nanenina koa antsy nanadiady azy tsara ankehitriny aho vao ohatrany mahatsiaro anazy fa inona aloha ny antony nitsesany monsieur Robin amin'ny toerana misy azy ihany fa eto nefa izy lazainao fa hoe mpanao fikarohana ara-tsiansy samaiko eto amintsika no betsaka ny akora ilaina amin'ny anaovana ny fikarohany raha tsy teny afa-tsy ireo zava-maniry isan-karazany manana lanjany sy ny asany fotsiny ahako ny arenan-kibon'ny tany sy ny sisa ary reto taolany maty reto ka ireo taolany matindreo sarotsarotra ny andoba fasina ny andafy na angalajaza tena eto Madagasikara mihitsy nge zany no taola sibatra tsy afaka mety ny anizan'iza sy tsara anizan'iza aloha hatramin'ireo mpifesy ny mpitondra sasatsasany nge zany vitsy ny tena olo-marina ao samy ty tena manao zay amenona ny posiny daholo fanararao tapahefana ka rehefa olahany any ve ny paiso akady tsy mba haka ny anjara koa raha nefa marina aloha ianao fa ahoana aloha ny fomba ny fankalalanareo solova indray bandy tambanivoda kely zay le daly iny nivarobarotra zavatra madinidiniky isan-karazany zay no nahitako azy dia vidividy zavatra teo aminy ahy dia nresadresaka teo dia nalailo anazy aho fa sahirana ara-bola koa mantsy izy dia noresahako tamin'ny monsieur Robin dia natsony izy ary dia tafiditra niara-nasa taminay aloha zay ve ka hitako ny ambany vohitra misy an'zareoko tany zay nanao an'le opération nakaka izy teo iny fa mahafinaritra be aloha le toerana misy azy lavitra be ve eo amin'ny 100 kilometatra miala teo aloha fa tsara indrindra raha hoe hitsangatsanganana tena hevitra mety zany rehefa le tena tia ala sasatra iny fa alohan'izany aloha hitarady an'laigno angamba fa tapaka ny hevitra raha leva raha zany ary ny resaka ny fanaovany raleva sy lafatra tany Ambohidrao kosa tamin'ny fotoana io ny toy ny fisehon'ny zavatra fahafanitranga tao an-tranon-drakoto ora beby Andry ary to mbola tsy mifofoana ary ty rabeby fa maninony rabeby Andriamanitro ary to tena tsy mahatsiaro teny ty ramatoa fa naninona re rabeby le Andriamanitro andraso hoe izy nefa mbola miaina tsara aloha nefa dia tsy mahatsiaro inona re no ataoko iantso dokotera ve aleoko aloha ilova antsonaingana ka fa misy inona président ka tsy haiko ny dada samy tsy maintsy ampidiriny hôpitaly izy fa tsy mety tsony apio azy reto apio aloha fa manino raha matora beby asa ho atsy fantatry tsy marary ve izy ka ohatra ny samina raharary kibodolo marina fa zaza nandoha be fa izy to tsy maintsy maninako dia io tsy mahatsiaro teny intsony sao dia tsy mahalevokanina ary fa inona zavatra no anareo dia vasy loka ihany akoho ny loka anaiko ka le akoho ane akoho marary dia nyvonoany ka lasa tao nanana tsiro hafahafa be zany le akoho dia tena retina ve zany na zany aza ao aloha ty marary ovonjeny ka inona miprogramanao raha prezy ka tsy maintsy hoentina miakatra any amin'ny hôpitaly any Antananarivo izy anso dia zao ihany ka ny fiarandrazaka no hitondranay miandry anay any aloha ve efa niantso azy aho zao ao aloha apio ibata azy zay le olona fa dia ao lanja ao are zay
Indreto ny lamba voaraiko tao. Akanjo sy lamba firakotrareo reo. Misaotra ny laingo mba jerijereo ny tranona io e. Eny re. Efa nidinao? Ie, efa nataoko tsara idy e. Mba afaka miaraka amiko ve lantsy e? Tsy maninona fa afaka mandeha mihitsy aka. Andao ary. Zay fa lasa zay reto lasa zay e. Soavady e. Mahazo fahasalamana soma tsara e. Mirary solonga arakoto dia mivavaka ho azy misaotra anareo e, misaotra e. Hoe akoho marary ahoana sa saosana ty ninona pozina kosa ilay akoho e. Pozim-boalavo ohatra. Angamba tsy fantatra tsony zaniko. Ohatra ny malasa eritreritra. Ndrasiko aloha hoe hojereko ireo akoho amam-boroko sao marary ihany koa. Tsy tafitafitra izay. Andrekaka indreneniko fa naninona reto e. Naninona data fa misy inona? Very aho re zanako. Very aho e. Maty daholo. Very aho. Data fa misy inona? Reo. Jerenareo reo. Andriamanitra. Tom, tsy baka daholo ireo akoho sy vorona rehetra tato. Fa naninona e? Asa. Say no izy ny amiko e. Njaniko. Ianao. Tena fiompiana ray tanàna mihitsy ny tapitra voko. Fa nahoana ho any manjo azy ao tompo aho. Lanitro. Aiza le ny tany alehako. Ary mibotsina daholo ny takorobaba ndreto biby reto. Andrasy hoe avadiko. Andriamanitra. Fa inona ndreto biby reto? Inona zany e? Sahoana. Fa sahoana inona ndreto fa mainty be reto? Sahoana? Sahoana i? Reo jereo e. Rekaka andreneniko. Fa tena mbola tsy nahita sahoana toy itony aho. Fa avy aiza reto ary maninona eto? Tandrema, reny mbola misy nitsambikimbikina. Why? Feno ato anaty tranona koa. Ary reny zany no an'reto akoho sy vorona reto dia nahafaty azy. Ory dada. Ny sahoana ve no hinana ny akoho e? Ny akoho sy ny vorona no hinana an'ireo sahoan'ireo dia maty. Fa nahoana e? Asa mety tsy levo na hoe misy poiziny reto sahoana hafahafa reto. Fa avy aiza le reto re razako. Oviana mbola nisy ohatran'izao. Tena mistery amiko e. Tena fery fiton'ny Egypte ty. Inona tsara? Fery fiton'ny Egypta zavatra efa nitranga taloha tao anaty baiboly izao. Oviana mbola nisy ohatran'izao. Tena mistery amiko e. Tena fery fiton'ny Egypte ty. Inona tsara? Fery fiton'ny Egypta zavatra efa nitranga taloha tao anaty baiboly izao. Kapak'Andriamanitra tamin'ny Farao sy ireo Egyptianina. Sahoana, valala, nisy moka ihany koa. Lalibe. Aizo nananarina ny tany, ripaka daholo ireo biby fiompy. Aza miteniteny foana eo ry laingo. Marina izany dada. Ianao nge tsy mamaky baiboly ary tsy mivavaka ka tsy mba mahalala an'izany. Zavatra niseho taloha izany ary mbola hiverina amin'ny andro farany satria miratsy ny zanak'olombelona. Dia tokony hiova-po sy bebaka sika ry dada. Mangina eo ianao ry laingo. Tena efa lasa dala ny fivavahana mihitsy ianao. Samy vavanao. Manamafy ny foto izany daholo ny olona rehetra. Izany mahatonga ny hatezeran'Andriamanitra hiatra amintsika. Sao dia sanatria farany fahafatesan'ny lamatoa rehetra koa e. Toy ny tao Egypta. Tsy te hifandahatra ela aminao ahy e. Marary ny andohako. Mikorotana ny saiko. Ny tranona koa diovina raha endry ianao. Manaova lavaka lalina dia alevenao mifatina akoho sy ny vorona. Ninana ny reny zany nakararandra biby ohatran'iny.
Sorabetsaka lanja nanao tena tonga nanampy taty toy izao raha ny fanampiana nataon'ireo ray aman-dreninao anay lova mbola lehibe lavitra noho izao rary ny raha manampy sady fiarahamonina koa nene zany izany ray moa mifanavitra tsika izao ve marina zany eniko tokoa fa nanany dada vola be nareo saingy fantatro tsara ny toetra ny dada tsy amaika izy fa tsy maintsy nyvolony hatramin'ny farany zoany zany volany anino alainy fa hoana nanahoana ireo narary tao raha tara kely mama dia vita zany saingy efa niren-doza izy tao na dia mbola reraka aza dada indray rehefa nahazo ny fanafody sahaza azy dia efa matanjaka ka tsara kosa zany dia ahoana nefa ozy ny dokotera mody izy ireo raha pitsongamba ay andraso fa ty tamin'ity data manahoana ringara kosa ka nanahoana izao izy eo ka zao za aloha zao fa tsy dia maninona ntsony reto zao misy fanafody marobe tsy maintsy vidiana hoanina ny tanàna hoy ny anaovana ny fanohizana n'le fitsaboana ozy ny dokotera raha ody zay raha pitsoko eno angasy tena lozy fa ahoany ka lazain'ny dokotera fa nihinana sakafo misy pozina hono zay ka le akoho nataony aloka mihitsy nihinana biby misy pozina mahery zay no nambaran'ilay dokotera nanao fandinianako ka raha izany ine zany mety nihinana voalavo nihinana pozina izy zany angambako aleo aloha hovidiko reto fanafody reto ary zay mihitsy andao hiaraka tsika sy andao ary andeha androany zany nareo dada andeha zao mihitsy mba hampio aloha namboatra n'reto etan'reto ny lova ao ary aloha efa nampiana zay lasa nareo zany ko eny anaka lasa aloha zay tandremo tsara ny tena nao ry mama eny re dia mba jerijereo any le sizory lanja aza matahotra sy avienge aloha nareo ahoana zao ty misy vola kely omeko fisaorana anareo dray marina to vola be ty omeny lahatily ty ataovy isan'ny tosanareo miala ty aminay iny lesy fa tsy maninona ka raiso lesy fa omeko kalalahana za tsy mahalala an'izay fandraisanareo sy dada any tsy nidirako ihany koa zany fa ty aloha raiso hoany lahy misaotra betsaka ary lesy andao am'izay le rehetra andao am'izay aloha zay zany dia velominareo veloma lesy veloma dia mba mandalova ny an-tanàna mitsidika fa za dia miletika ty foana ny lova eny mandalo aho rehefa afaka Andrenao ry lova efa tsy maninona izy efa lasa no dia vaky nge fa feno sahoana misy poziny zany ny tanimbary any zay no navoandrareo nihinana n'le akoho maty ny telo lasahoana araka ny vaovao reko dia tena zava-doza ny pozina eton'ireo sahoan'ireo iny faharitany Tomasina misy anareo iny zany no tena ekarana treto aloha ary tsy fantatra zay nevy zay zava-maitso andalovany rehetra maty avokoa nge hony zay manitsaka azy koa dia marary mafy ary zay biby mihinana azy dia tonga dia maty fa mba pozina hoana loatra ary zany tena n'le sahoana mihitsy ve no misy pozina mivoaka ve sa hony mba fantatrareo ve ny tantaran'ny serpent basilique aiza moa no misy an'izany eno dia inony zany zao ka biby lava zany biby lava tena dangereux mihitsy any Libye Grèce any no tena misy azy zany fa ahoana nga tena goavana be zany ka tsy dia ngezaka eo amin'ny 2 metatra eo ny halavany misy tandrona eo amin'ny lohany eo matetika ary manao diadema izy diadema anga mpanjaka azo lazaina ho mpanjakan'ny biby lava izy misy tasy fotsifotsy zay manodidina ny lohany toy ny diadema na couronne
vao misika fotsiny izy dia efa mandositra ny biby lava rehetra fa mahatahotra azy. Fa ahoana mahatonga an'izany ka? Mamono izay toerana andalovany rehetra ny serpent basilique na hazo na zava-maniry mainy ny ahitra, potika ny vato. Marina hoe? Oui, amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny tenany fotsiny contact na fofinainy na ny alainy, ary na ny fijeriny aza mamono koa mahery loatra ny pozina ao anatiny ka. Andrekakio atao ahoana ny fiaina amin'izany toerana izany? Eno ny olona monina any efa mahalalaka. Ny toerana rehetra manodidina ny lavaka misy azy maty avokoa, donc tsy maintsy manalavitra ilay toerana. Tsy mba andeha hanao torista tany Libia sy Grèce zany raha izany kio. Frosary sary tahotra. Soroana aloha soroana monsieur Robin. Fa toa hoe misy ihany ny fanefitra sy zavatra mahafaty azy io fa tsy fantatro. Zany ve? Zany mihitsy ka. Tout a un antidote. Misy fanefitra avokoa ny zavatra rehetra fa tsika ny tsy mahafantatra indraindray. Marina zany. Ka mitovitovy amin'izay zany le sahoana. Saika nitovy kely angamba ny pozina aminy. Zany hoe petit degré. Kely ny doziny. Mais oui, kely ny dozy. Fa avadika ny resaka raha leva slova. Ahoana izay monsieur Robin? Resaka azy zao. Aiza ho aiza zao ny resaka bois de rose. Miandry kely iny dia tsy mbola mihetsika aloka. Ary ny aferatolapaty ary. Iny indray fa misy trasy any. Zany hoe miandry topo fotsiny izay. Oui, bien. Zao ary. Ny amin'ilay resaka taova mila ezaka sy fanampiana farany avy aminareo roalahy. Ray marina. Patron, tena risika be ngely izy. Tena pardon re raha azo atao, tena ifonana marina. Resaka taova mila ezaka sy fanampiana farany avy aminareo roalahy. Ray marina. Patron, tena risika be ngely izy. Tena pardon re raha azo atao, tena ifonana marina. Farany ty angavikanareo ty tena farany. Tsy maninona fa dobleko ny karamanareo. Ka tena ohatrany ato no ilaiko foa miaraka amin'ny taolandava ary olon-dehibe no angalana azy. Inona tsara hoe monsieur Robin? Ino atao ahoana ny faka olon-dehibe ka? Kidnapinina olona ray ve dia tsy ho vitanareo rolahy? Lehilahy ve sa vehivavy ka? Mety daholo, eritrereto aloha Ahoana zany raha leva? Tena opeako tia fera farany ity dia pitsika lavitra azy etsika. Za aloha raha mbola mampanao zany any aoriana any dia tena hialaka. Ataoko ampy azy ay vola efa azoko izay. Dia aiza zao no ahitana an'izany olon-dehibe ho vonoana angalana taova ity izany? Tsy maintsy iketrika an'izany indray aloha zany. Zany hoe tena efa natao izy ity raha leva fa tena ohatry ny zapaka ihany izy ity. Ka ahoana ny hevitrareo Ok zany patron, raikitra. Milanao koa ary lafatra hikarakara ny fiaramanidina naterana azy telo mianaka. Ka efa en règle ny papier rehetra? Inona ny atahoranao Izy tsy voavidin'ny vola nga? Misy. Inona zany? Ny aina. Marina zany. Fiangaviako farany ty ataoko aminareo ty ny momba izay raha misy tsy mahay na tsy mety amin'ny fiaraha-miasa amiko dia voatery eliminer azy. Dia zany ny voavoatany ry izy mianaka. Dia zany koa ny zava-nitranga taty. Ka sao dia tokony hijery dokotera eny sabotsy ihany ary. Tsy ilaina ho azy zany. Fa misy vola angahany. Misy kely ihany aty ka. Aleo etseny eny sabotsy ary afaka pitsy
sady mba nalandro kely ihany no amanginy tsena. Za zao tsy afaka hiaraka aminao any an-tsena ny sabotsy fa misy ataoko any an-tanam-baoko. Za koa tsy mila namana e. Aleo za rery mihitsy aloha nakasainy rery any sabotsy. Fa ina no tondry any an-tanam-bao e? Misy fikaroana kely ataoko any. Ay ve, za indray zany ny eto amin'ny tanànako. Eny tsy maninona. Aiza le trasy lazainy lafahitany lary lova, any an-tanànanay any foana e. Fa tsy tena tonga any aminay le izy misy fasana mifanakaiky anankiroa zay. Fasana lehibe izay mifanakaiky any. Any aminareo any foana zany lasibatrako. Ka tsy tiako miady amin'ny tany tsy fantatrako. Aleoko any amin'izay toerana mahazatra ihany no ahitako lafy tsarany sy ny lafy ratsiny rehetra. Eny e, marina zany aloha e. Raha tany tsy fantatra zany koa nge karazany mandeha anjambany fotsiny. Voalazany lahy mihitsy. Dia aiza le tsenana sabotsy kely nijanonantsika le izy ka. Mbola lavitra be. Mbola ny an-taninambo. Dia roviana no anaingitsika fa mba hafahana miomanako. Aleo raha fa kapitsika Rolany mandeha. Ay. Amin'le salasalan'andro arivariva iny. Ay, okey ary, dia zay zany. Zay zany e. Deba be mihitsy ty miantso ty. Monsieur Robin ve? Andraso fa raisina. Dia henony eo zay zavatra lazainy. Allô? Allô, Monsieur Robin ihany ty e. Mety ho vitanareo ny lara-pitsy ve le opération foie? Tena mbola tsy fantatra. Le opération fasana aloha no ataonay voalohany. Ka miankina amin'izay mantsy niverenako satria tsy azo ajanona ela. Azoko tsara. Fa zao e, miantso anao raha voavonina iny. D'accord? Eny ary, mety zay. Ok, zay zany. Bon voyage patron. Ok, merci lesy. Miazy ny avera vita ihany ve lesy. Tsy elany manao azy fa ngamoramora ty izy. Salama ve nareo ato ringara koto a? Efa salama ry lanja. Eny zany reny lozany fa nisy sesy tato ato reny a? Ka nanerana ny faritra maro le izy araky ny vaovao eny fa tsy taty amintsika rery. Fa izao aloha e. Miala tsiny aloha lanja. Efa ety any laka dia ararotiko. Hitany latsara reny fahasahiranana sy vola be dia be lany reniko. Ka ila zao ny rainy lahy fa ohatry ny mila kely an'le volako amin'izay tsy maintsy efa inay volanao fa za matohatra ianao ringara koto a. Efa nanao taratasy fanarahantsika. Azo matahotra re. Eny tena efa manify dia manify mihitsy mantsy ny eto tananay zoko. Angamba efa fotoana ny koso zao lanja. Eny. Mora ekena amin'ny vava fotsiny nge zany lanja. Tao sarotra ny noko fa voaverinareo tsara tokoa ty volako efa ohatry ny tiany aminareo hoaniko. Tsy maintsy mikaroka-hevitra zay président. Ka ohainga anara fa maika ane ay. Tsy afaka hiandry ila tsony-kosako. Ahono ary ho azy raha samy miainga marainy iny. Andeha nardia ny atsena sabotsy kely ano izy. Dia any sabotsy kely ve no nardia e? Iatsena kosa angambe. Zay fa ataovy zay avitanareo zay volako zay atao anatin'ny tapabolana. Teny ilaiko marina anie zay lanja. Atao re izay mety président. Zay aloha fa nitsidika fotsiny ahy. Misaotra nitsidika e. Tsisy fisaorana fa miraro soa e. Tena mafy zany raha fasana le ty. Tairitairo agny na sokobeto ka. Zay tsy efa ampy kosa ve zay a? Ampy io ranga. Maizina ihany ny andro. Tena tratrariva. Mbola tany an-trano ray ny velo aloha e.
na naikanome vola ihany nefa izy isaorana an'Andriamanitra nomezana ny atsasabolan-drakoto. Fantatro fa tsy anaiky rangahy iny. Aleo anga manitsinitsy aty andohasahana an-tanin'ambo no aingana fa miakatra eny ambany tsinanana aveo a. Tsy maintsy mamaky an'ity alakinininy ity anefa. Aleo zany no hiditra aloha ary dia atoloro ny kitapo e. Nitorosa koa letsy zafady. Omby alava io e. Elahy koa tongezangeza ihany mantsy. Iorirana makao fa nala-palitao aloha letsy ary tairangy anary e. Ndry masoko ve ny mandrosa misy olona reo anaty kiritrala reo? Tena olona firy izany ary tena mpamaky fasana reto andraso atony tokaikaiky eo jereko. Oele ty olo ty tena misy olona fa andraso aloha efenako. Ndry ary nakaiza ilay tazako nijoro teto akaiky ny varavaram-pasana teo. Le anankiray angamba lasa nitsofoka ao anaty fasana. Tena dahalo reto. Iry amoron'indry misy fiara mijanona fa firina. Aza mihetsika ianao rabainina fa tonga dia vitaiko loza tratra. Amitonatonan'andro arivariva ty koa. Sa anampy anay? Tsy vaninareo e. Ainareo ny tena jiolana nafika ety. Tsy mahataotody. Fasan'andrina mananjiny ireo mifanakaiky aminareo fa ho hitanareo ny azo anareo amin'izao ataonareo zao. Ary to ohatra ny olona fantatro Zany feo zany. Andriamanitra lova ise de ise ve ny dalo ety e. Tena tsy nampoziko mpamaky fasana. Fa inona nataonao aty anaty ala ty amin'izao andro arivariva zao dada Samy a? Zio lahy fa misy inona letsy fa izy ale tio fantatry langa io ka tena olona avy any aminay io rahaliva. Ahoana tsara vonjeo fa diny ianao fa ely zany rahaliva ino ty nataonao e? Olona fantatro mpifanolo-bodorindrina aminay mantsy io. Zay indrindra letsy ny tsy maintsy namitana azy tsy henony alanga izy efa niantso vonjeo teo iny izy ihany ny tsy maintsy hanondro sy teniny anarany lahy raha velona eo inko. Dia ahoana io? Andraso hoe tena mbola velony ty mahafena be zany le rangahy io taorinan'izay veloko baramininy zaiko. Ratra be fotsiny izy. Dia ahoana io rahaliva? Zao hoe afatoro ny tongony aman-tanany aloha dia tapeno ny vavany. Ndao hiataka lavidavitra eto sao dia misy mandrelitsika ka ndao. Eny ary tapeno koa letsy ny vavany Mahafantatra toerana mangina azo anaovana an'le opération ve aloha Opération? Le opération aty letsy fanga ka tonga dia vitainany amin'ny rangahy io na izany na tsy zany tsy maintsy ampanginina mandrakizay tsinona fa tsy azo votsitra tsony ka hoana mandeha ihany nge letsy ny lera vela ohatra mianana be tsy azoko zany mihitsy ka eny ary andrefanary misy tranondrava. Ay zany andao anaingana re ndao. Ty le toerana mety tsara andao bataina ao anaty tranondrava no anaovantsika azy. Kalme ianao rabainina ary tazomy mafy letsy azy ela ve de resiny eo antoda io ary aza miteny mafy rangaso misy mandre eto ao adabo eto zay de tazomy mafy letsy ry lova tena tsy vitako ity ty bandy ty ve maninony mandray volany le ty tsy mahalala matiko za re zany nanao an'io amla ao lesy ela mitazona mafotsiny tazomy mafotsiny letsy ao ary miala tsy miary dada Samy fa tena andro miditra ho anao ty tazomy letsy fa aza mirediredy eo ela
tonga foana ve dada ry lanja? Mbola tsy tonga ka. De kako amin'izao ory zao ve? Lehilahy lehibe an'iny ry laingo e. Na zany aza ka. Ve ny zavatra nitranga tato ato izay izay mampatahotra ry lanja fa andetsy ianao dada ka. Eny ary andeha hijerijery azy any ara fataovany sakafo aloha. Ataoko ireo efa mandehana ianao e. Efa lasa lavitra ihany efa tsy hita dada. Tsy misy olona anaty iray izany fanena tamiko. Aleo iverina vavavy zao ka. Aleo iantso fokon'olona hiaro hitady azy. Efa ho ato ny rova izay rangako. Nga nieritreritra ny ody sady ka efa vitany eny raha teny an-tsaha e. Ka ny teny an-tsaha zany fa neto tanàna ahoany? De iza zany no mahana ny omby sy ny kisorokala? Ay ve mbola misy an'izany koa e. Ohatr'e misy tokoa moa zany. Tsy vao misasaka. Ay zare lavatra sy lanja. Tena aza fa nandevozony zao atao azo fa tsy rarontsonka. Tena efa mahatsiaro tiana reraka zany rehetra. Aisaka vao maraina mandra-parivany andro. Tsy miato raha tsy mihinan-kany. Arto lasa saina be Monsieur Lopin. Misy problème nga? Na rehefa vao avy any ampita avy amin'le dokotera manaraka ny toe-pahasalaman'ireo vady aman-janako e. Hoe ahoana? Misy effet secondaire amin'izy ireo ny fanafodiny ampiasaina. De mitady anao overdose. Zany ve? Voakasika mafy ny vavony sy ny taova hafa ao amin'le vatoko ka mila operena indray izy zaniko. Le olona voanzeta mivoaka avy aty ivelany feno toy ny abokana ary mitsonika ny fery. Tena efa mba mezakaina nefa sika. Nefa mbola misy tsy mety foanako. Enjana indray zaniko. De inona no atao? Mila mitandrina be tsika raha manao fangaro manaraka. Be tampoka zany andro zany jereo fa misy rivotra sy raha mainto mitatao be io. Andao tao hainga anary. Eto ireo fitaovan'ireo lanja. Fa inona indray aloha ty ataontsika ity fa tsy azoko mihitsy. Inona moa fa dia opération vakifatsana ity a. Mila ny taolany maty sika fa miasa any amin'ny labo zany. Inona tsara? Andriamanitra. Ary sao dia mba anareo ara le efa namaky ny fasana tety amin'ny manodidina tety. Voalaza ny laly ity e. Andrekyako. Miala tsiny ary zalahy. Tena tsy afaka anao amin'ity ndray mitoraka ity. Radio Dombo. Zay moa le tsy aninona raha lanja fa ny patron raha mandre an'izany teny lazany. Allo anao. Satria zay nge tsy maintsy anao tatitra fa tsy sy asa rery kosa eto e. Andany vazaha zany izy. Andany vazaha zany izy fa efa teo ho faty. Ary sao dia aza be fanontaniana le selara lanja fa tsory fotsiny rehefa tsy anao elahy de vita. Letsy za aloha tsy tsofoka ao anaty fasanao kosa e. Ary farany sady voalohany nanaovako n'ity asity. Aleo avonony afa tsy maninona. Ary ny ain'ireo fianakaviany laka nga vitan'izany. Ny an'laingo sy lafatra koa afony lahy. Tena mahery be zany koto-baratsy zany Ilatsaka ity ty orany ity Hafahafa tokoa izany. Ino tena mitselatra manerana ny lanitra rehetra ny ity e. Ay, milatsaka eny tapin-tanety mihitsy ny varatra. Ary mifanitsy ao tanàna mihitsy izany ano any zao le misy anay. Tairo aingana le tsy de mitsy tonga ty ataotao vaingana ka. Nandritra izany teny Ambohi
dro ny rehefa-drefitra tsisy oatra izany ny varatra maizina ny tany aman-danitra ny hidy amatrano ireo olona rehetra toa raiky tahotra laingo kosa tao an-trano nandohalika ny vavaka tsy tapitapitra izay tao arian'ny tsela-baratra skotroka akaiky sy mahery vaika vonjeo re olona fa ino zany vonjeo fa maty zay tena feondra be pleheniko teo ngarakoto fa misy inona andriamanitro vonjeo mainy trano to mirehatra ny trano mainy trano vonjeo vonjeo re maty arakoto may ay rahabeby vonjeo ry laingo tena tsy metsika tsony izy mainy tena anjehetra eo bataina aingana ny velany rahabeby laingo manino izy tonana ve tonana ve oa rahabeby indrisy ringarakoto tsy miaina tsony tsy miaina maty ve rahabeby andriamanitro fa loziny ty tsia rahabeby andeo aloha ialeto aloha fa efa mifandrombaka mamono afo ny fokon'olona loza ry zany fa inony lozy ty manjoa ty fa nahoana loatra fa de inona loatra re tena ny tanàna ny latsaka le varatr'indry lanja oay jereo misy afo midonaka be marina misy tranomay aho loza dada sy niny ary laingo tsy vitatsika ty zavary ty fa aloha ajanona ka jereo ty tselatra fa miamanatona oay mena be sy volomparasy fa inona ary ty fa inona ary ny dikan'izao tena loza tena mbola tsy nisy toy izao mihitsy hatramin'izay ka tena farandro angambo zaoko vaninandro farany zao de tena miseho daholo ny loza rehetra jereo eny marina iny afo tsy makaty vonje marina tongotra naratra be ny tongotra maily ty maily lanja apio eo letsy eo apioro ny tanan'la apioro marary fanima misy ty raha leva mainy tarehako zinona re ty maikeo ny tongotra ka za aloha vo ihany fa ty lova andriamanitro jereny eny enynrety oay tena faninary zalahy lova tena toranty inanao tao raha leva tsy maintsy mialebatao lova batao andriamanitro raha leva maninona mahay vatany avanana mahay avokoa jerevany andriamanitro oay mahay oa jereo ane raha leva mikaikona maina tsy misy raha daholo ny tenany ray manontolo lanitro loza tena lova lozina rety manao n'izy eo io fa mihetsika kely ny masony io lova marary lova marary tsy ho avitra tsony angamba tena lozy ty fo mafy ary le reto sepitra andeo entina any amin'ny hopitaly alahy andeo letsy tsy hoa fa ahony tsy ho tonga antsonsika efa reraka ny haiko lova lanja ahony fona letsy inona ny fona lahy ny fona fa ahoana satria maninony za namono ano dada samy rainareo sy le izy mena da maninona tsy nakana
taova andriamanitro marina ve zany zay mamela lanja lainga lova tena zay le tsy lazay lay zay le tsonizy tapitra ny ainy maty le tsy lova andriamanitro zay le tsy manofy a fa inona daholo ny dikan'izao andao andeha lesy fa tsisy azo atao tsony andao ialesa zany raha leva andao lesy fa mbola lavitra ny lalana nefa tsy maintsy zangy ny tondra fiara andao letsy dia atao hoany lova aleo izy hijanona eo fa maninona aleo hijanona eo izy hoa tany razana eny ange ty tsy maintsy io tanin'ny olona eo izy sy reo fiasan'ireo letsy tsika aloha andeha miakara letsy fa taraika ary inona nantony an'lahy raha leva tony tsy tompony tena ntsony lanja niakatra tao anaty fiara nanenina ny fotoana ny elany tany an-tanàna nandaozany traminy izy toa nahita zava-doza maro tsy nieritreretiny taty laingo ankony lanja mipotrapotraka moramora ny ranomaso ny teny an-dalana iverina tao an-tanàna n'Ambohidro vetivety dia vory ny zandary sy ny tompon'andraikitra maro isan-karazany loza ny nahazo an-drakoto fa sady maty tsy tradrano rabebo no nataon'ireo zandary akety izy no lefatin'ny lova hitan'ny olona teo akaiky ny fasana efa nanomboka mivakiny ireo fitaovam-piasana maro isan-karazany tratra teo fa oriana tsisy ohatr'izany fa sady maty zanaka no maty vaty tao anatin'ny fotoana iray indray andro rakoto nangoraka azy mafy indray laingo laingo aiza ny tany alehako ino ny tiloza nanjo ahy ny zanako sy ny vatiko re ny laingo ngarakoto mitony loha ianao ino ty zava-doza nataon'ny lova ihany ko aiza ve ka tena makifasina teny ampamorina ny zanako jiolahy ve zany ny zanako ry laingo tena tsy mampiny mariny ngarakoto oka re tena loso ty mariny alealoha hita ny fanadihadiana ataon'ny zandary mbola mandeha ny ankety ka tsy rariny kosa tena tsy zakan'olombelona zao ry laingo mariny dia zany ventsy ny tiavako any lova satria jiolahy izy dia tsy nety ty azo mihitsy ny foko jiola ary mety zany koa no anana ny vola be misy olona miantso aty tsy fantatra hoe iza na iza raiso aloha jereny allo lanja laingo fa misy inona tongava aloha ianao aty fa zava-doza ny zao taty radio Don mahay latsaha-potaka ho any trano ny ngarakoto kila firehatra hatramin'ireo biby fiompy ary maty tao raha beby vadiny maty eno fa ny tena loza dia maty koa lova hitan'ny olona teny ampamorina ny fatiny latsaha-potaka koa miaraka tamin'ny fitaovana maromaro famakina fasana ary tao amin'ny fasany drandrian'ny olombe mihitsy no kitiandry zareo fangamo ahoana ka ho avy ahy tsy maintsy tongany ary ianao tsy naninona za tsy naninona ka zay zany fa raha-pitso maraina tongany velomo laingo veloma ary maty ny raha beby ren'ny lova maty ny latsaha-potaka koa dia maintrano efa hitako ny fatin'ny lova mialatsiny ry lavatra tsy maintsy andeha hidina ary tsy afaka any ao zao asa atao zao tsony fotoana fonga sisa dia tapitra ny contrat ny monsieur Robin dia andeha hody monsieur Robin tsy vitako tsono anaraka koa ny naiko raha zao no mitohy
ary tsory atao anatrehako eto fa ianareo koa ny namoniny raiko nangalanareo tova lova efa nibaboka sy nifona tamiko taloha natapirany ainy. Tena tsy fantatro mihitsy izany Rolanja. Zareo ihany no manao mission nge, za mpikaroka sy mpanao fanandramana fotsiny. Sa tsy marina ve zany Raleva? Tsy lova angamba nanao an'izany fa tsy fantatroko. Asa fitadiavam-bola tsy vanina sy mamofady. Misy todiny ene renain'olona alatsaka reny. Tsy te hivelona amin'ny rahan'olona alatsaka sadray fahasandrandrian'olombe ny saika ovatsiny iny. Tsy tadidiko raha tsy laingo no ny teny. Randrian'olombe? Izy zany? Andriana masika be tany antsinanana tany zany no sady masy piskidy ny mpanao ody avandra sy ody varatra be ny jakany. 5 taona lasa izay no nahafatesany ary nalevina tao izy. Tsy azo itsofotsofo ny toerana nalehantsika iny. Misy fasana 3 izy milahatra ao. Olona mananjina daholo. Iny natao hoe ampamoriana. Ka iza moa le tsy nahalala an'izany? Elaza tsy niteniko. Ka tsy natadidy ahy sady tsy tonga saina. Zay fa za koa tsy maintsy andeha anatitra ny volany rakoto amin'izao fahavoazana izao. Ilainy mantsy ny volany. Ralefa tsy afaka isofera fa marary ny tongony. Za tsy maintsy mandeha fa mba miangavy alalo ry Lanja. Ny amin'inny mba nianatra mpikaroka ihany la na de tsy nahatojo hatramin'ny farany azy mba ampio amin'ny laboratoara. Ory lafatra ao amin'ny laboratoara ane no angaviko any lafa tsy anao mission ntsony. Fikarohana farany atao ty de mijanona sika. Eny ary raha mininy lafa farany marina de ody any an-trano ah. Minina ahy. Tena manaitaina masa ny tongotra zany lavatra marina. Ao ary aloha asiko tsindrony ianao ampijanona ny fanaitainana de mba matory. Ary hono tompoko nanao ahoana ny fikarohana nataonareo? Malahelo zay milaza aminao ringiarakoto fa tena zanako marina ny namaka ny fasana de tanany daholo ny hita tamin'ireo fitaovana ary tena mbola karohana izy amin'izao fotoana zao. Andriamanitro. Nga vitan'izany ny tena zava-dozany de izy koa no namonana ireo zanaky ranay vomiana da matina lay natao ve? Inona tsara hoe ngazan-dafy? Zany volazako anareo zany ireo de tanana daholo ny nalalana an'izany tena mitovy. Olona roa no namonony ny zaza ary mbola izy ireo ihany koa no namonony dada samy maty teny atrano ravo iny. Ahoana tsara? Tena loza. Lova ve? Lova ve namonony dada e? Eny raha matokely. Ndrisy Tsy loza. Tena loza marina. De mpamon'olona koa ve ny zanako e? Tsy re tompoko. Tsy zany izy. Dada. Ay ve tsy olo-kafa fa ny eto tanàna ihany ny mpamosavy malemy. Tena tsy napoiziko. Tsy vanina ny zanaka rakoto ah. Tsy vanina. Asa manao an'izany laiko. Ny fona rehefa tena tsy fantatro mihitsy zany. Ay ka vola azy ny zanaka ao amin'ny alalan'ny famonoan'olona sy ny alatra tolapaty tireharianareo menakavy. Ka tsy fantatro re anako. Ny faratsipananareo mbola tahaka ninny eto. Olona voantazoko arena menakavy. Hatreny amin'ny fasana nataonao takina dala ny trosanao aty aminay. Tena mifona rehefa tsy naposiko mihitsy re zany anako. Tena miala tsiny. Hitako izy nanolo tena iantoka andrehetra ny lany tamin'ny fatin'ny dadako. Ay enjy aneritseriny. Ary le izy ny latsahany antsy teo tokotaninay. Ny avelony dada mihitsy nefa misakana azy fa malahelo. Kare zay anako. Tsy mandatsara ngarakoty fa todiny natao daholo izao mahazo anareo zao ah. Tsy rery laingo ah. Aok'izay fa efa voakapok'Andriamanitra hoe nalainy ny vady aman-janako kila daholo ny fananako e. Lavelona re sisy. Fananana azy tamin'ny tsy mariny reny e. Nanala ny fony. Tsy tokony hiteny toy izany afa mafy loatra ka. Ka mbotsy zay zao rakoto ah. Zay nisy fandeha zay. Mbola tsy maintsy anao fikarohana ny reto namandreto aloha. Ivelominareo ry ngazandary ah. Misaotra nareo ny tadiny marina.
tongotsika ary lafatra tia ny tranonay. Misy fiara mijanona izany. Lanja lafatra. Zay ihany ka. Manao any ianao e? Salama tsara. Izao e. Izao hitanareo izao ny fahavoazana taty. Tena loza tokoa. Zao ve sisany efa ran'ny trano-dringarakoto e? Dia izy izao no mipetraka. Any amin'ny boroboky tany izy aloha izao no mipetraka mandra-pahavitan'ny simba. Loza ngery reto e. Fa ahoana e? Fa misy inona? Tonga teto ary io zandary any keo. Dia mbola nanao ny ankety sy ny fikarohana mantsy izy. Nitaoriana ny nahitana ny fatin'ny lova teny ampamoriny iny. Dia ahoana? Dia vao marina fa ilova marina ny namaky an'ilay fasana araka ny dia-tanana hita teo amin'ireo fitaovana rehetra saika makina ny fasany. Ary mbola misy dia-tanan'olona anankiroa hafa koa no. Izay mbola hoe hokarohandreo manam-pahefana. Zany ve? Eno a. Ary ny tena nahavako ny foko ary lanja dia mbola ilova ihany koa sy ireo namany namono an-dada sy ireo zanaky ny naivo anankiroa teny an-tanambao. Nangalana tova. Marina very ranko. Losa ngereto e. Tamin'ireo zaza anankiroa nanjavozavo. Fa nisy dia tanana azo niraisina ihany na dia hoe nampiasa fony tanana aza ry zareo. Nampitoviana tamin'ny dia tanana teo amin'ireo fitaovana namakiana fasana. Tamin'ny dada tena zava tsara. Tena zava-doza tsy napoiziko ry lanja raha lovana nahavitan'izany a. Tena tsy napoiziko mihitsy. Okizay fa efa hita izany fa izy. Tena losa nge izany. Mbola hivavaka mafy aho mba ahitanandreo namany sisa. Hibaribariany marina sy ny afongatra tanteraka an'ireo olon-dratsy ireo. Poizina sy fahavalo ety amin'ny tanàna. Eny, okizay. Fahaka anao ny nahatongavanay sady anatitra amin'ny volan-drakoto. Fa efa ela nge izany ny andranareo e. Miala tsiny fa be ny zavatra manahirana e. Mimana ary. Alay vao ary izay entana vitsivitsy ilainao any e. Andraso vetivety ary. Tsy haninona anao kory izay ringarakoto fa anatitra ny volanao. Nyreto ary nitrosanao rehetra taty aminay e. Tsisy lakony intsondra lanja. Efa ny fanarahana taratasy fa tsy maintsy efaina nitrosanao rakoto a. Oko izao a. Tsy tianay arahatrosa koa nge dadany am-pasany. Ary nazay koa azy. Ka indro hoe raisy ny volanao e. Sady ilainao koa anarenanao ny tranonao simbe. Iny fa zay tsy hitondra nintsony e. Vitsy izay samy afaka tsika. Tena nanenenako reto a. Mafy ane ny kaboka nataon'Andriamanitra e. Mifona aminareo azy reto a. Mamelanao ary ngarakoto satria kristianina. Tsy afaka ahitana lahelo sy anao am-po. Izay nefa zava-nitrange. Aleo Andriamanitra no hitsarantsika tsirairay avy. Ny marina tsy maintsy ho fantatra foana satria tsy mba mety maty. Zay fa andao sika. Ndao ary. Veloma ianao ringarakoto a. Veloma ary. Veloma ary dia lasa zany nareo. Dia tsy verina tsony ve zany nareo e. Mbola tsy fantatra izany. Tanindrazanay aty. Tranonao daholo ve ty ry lafatra? Ie, tranoko daholo io. Ay. Nizay. Tena lehibe sady tsara. Za sy Raleva Sofira ihany no mipetraka ato e. Mandrosoa e. Izy no Raleva le niresahako anao teo iny. Manao ianao mademoiselle Lenko? Salama tsara fa misaotra. Fa ianao marary angaza ny tongotra izany? Toa mibandy be sady mandrindra. Ie, mainy raha mangotraka ho ahy io e. Ka tsy tokony hofonosina be ohatr'izao raha izany e. Tsy dia azo atao mafana loatra reniko. Ka aleo fa hanesorana ny fonony raha izany ary. Lanja izany ato koa no mipetraka. Ie, ato izy ka. Dia manao ahoana izao asa ry Lanja? Mandeha tsara ka. Dia inona izany no tena ataony Lanja? Manampy ana manao fikarohana izy e. Tsara kosa izany ko. Mety amiko tsara kosa ny asa izany ka.
mifanandrify amin'ny mari-pahaizana ananako. Fa za koa tena te hiasa mihitsy ka. Tsy Rolaingo tsy ilainao zany miasa zany e. Inona no ahoranao ato? Hikarakara tokantrano no ilaiko anao e. Mila vehivavy ty trano ty. Iteny amin'ny vazaha dia ndeha haka congé karakaran'ny raharantsika e. Tahaka ny tsy vitako nge zany hipetrapotsiny zany ry lafatra na dia hoe efa vita aza ny raharantsika e. Olona efa zatra ny asa. Tsy misakana tsy hikarakara ny tokantrano kokoa nge zany e. Zao Rolaingo. Efa vita ty contrat nay amin'ilay vazaha ty. Mety tsy handray-piasa hafa intsony izy dia iova asa tsika orinan'izany. Asa vaovao mihitsy e. Ary afaka miditra ndry amin'izany fotoana izany. Marina zany e. Ampianarina hitondra fiara koa ianao dia amin'izay tsy sahirana mandrapa sitrandralefa. 5 no isan'ny fiarantsika ao nefa. Zany ve? Ny 3 aina aza no tena miasako. Tena tanana mino ty lafaritika. Lamba ty tafita. Ary atana nambady azy. Tsy naninenako ny andry azy. Eny ary faly ary lafatra. Tateraka ihany ny fanantenako hatramin'izay iona sy hanohy ny fiarantsika. Aza matahotra fa ezaka ho vady sazo anao e. Enganeka tsy tafasaraka intsony tsika mandrakizay e. Engany. Ary alohantsika aloha hikarakara sakafo sa ahoana? Efa ataondriany mantsy ny androko. Eo fa apiko ianao ry lafatra. Andraso fa isoloka anjo vetivety aloha a. Vovoka be koa teny an-dalanako. Ao ary, ao atoroko anao ny efitra fandrona e. Tena tsara sady lehibe ny tranonao ry lafatra. Tranontsika hoe ato ny toilette dia ato ny douche sy ny salle de bain. Misaotra e. Ato amin'ity villa be ity ve no misy an'izany vazahanareo izany? Eno Rolaingo mandrosoa e. Tena tranom-bazaha marina ka. Mandrosoa nareo e. Manahoana daholo? Manahoana ianao patron? Manahoana ianao tompoko? Mandrosoa ato dia mipetrapetra mahazo plasy. Misaotra anao Monsieur Robin. Araka ireny resaka taminao ireny Monsieur Robin dia izy no Mademoiselle Laingo. Le tovavy ho alaiko vady anabaviny lanja izy io. Efa ela mantsy no nifankalalanay e. Faly mahafantatra anao Mademoiselle Laingo. Za koa faly malalanao Monsieur Robin. Ka saika mba hiteny aminao ahy aka congé fa hikarakaraky ny raharanay e. Soratra sy ny mariage zany. Tsara zany, tsy maninona ka. Je suis d'accord. Pour congé omeko 3 semaines na 4 semaines nareo. Asa mety? Tena mety tsara ka. Ray volana zany. Misaotra anao Monsieur Robin. Aorina kelin'izay dia mety ody amin'izay. Fa saingy mbola misy kely ilako ny raleva sy lanja aloha e. I raleva nge ka mbola tsy salamy e. Tena reo lahy zany ko lafatra sy lanja. Asa eny ho hito ihany. Fa ahoana anga tsy mazoto ianao ry lanja? Tsy hoe zany fa ho avy izay Monsieur Robin. Izy dareo koa mantsy ray klasy niara-nianatra tamiko e. Ka teanao fikarohana miaraka amiko koa ilanja e. Ay ve, tsara kosa zany ko nahavita fianarana hatramin'ny farany. Ilaingo ny tena nahavita fa za tsy natody noho ny fahasairanana anisy. Bon, ho hita eo araka ny teninao teo aloha e. Avy ty vazaha ka. Ohatrany tsy azoko zany. Eny ary mendalana nareo raha andeha ary dia mafitasoa e. Misaotra anao e. Raha misy ilainao fanampiana maika dia antsoa ihany na dia congé azy. Ok, merci a. Fa manino Laingo? To hafahafa ianao? Tena ohatrany tsy azoko le Monsieur Robin Mety mbola tsy zatra azy fotsiny ianao e. Tena misy era hafahafa mihitsy tsy azoko aminy. Tsy haiko hoe inona. Tongonareo dia nanaona aloha ny tany? Raikitra ny congé, ray volana. Tsara zany. Tena manavy ange no zany ralefa e. Tsemboka be mihitsy.
Tena manavy mihitsy ny fijeriko anao. Fa nanahoana ilay tongotra? Eo hoe jereko? Dia tena tsy haiko mihitsy anefa tsy haiko izay mahazo io ilay tongotra io. Andrekakiko. Mandoka anie izany fery izany. Ie. Sa hoana nareo? Tena manonitra be ny fery. Tena ratsy be ny fijeriko amin'izao Tena tokony anao analyse complet izy. Tsisy manakana anao an'izany anie. Ny fitaovanao misy. Aleo ataoko ary. Vetivety io dia hitako. Ao anatin'ny adiny indray dia ho fantatra ny tena soritra retina mahazo anao. Ataovy aloha izany androany fa manomboka rapitso isika karakara ny raharantsika. Anangona ny taratasy ilaina amin'ny soratra. Za koa izany mahakaina kely. Ahoana? Vita nga ny fizahana ataonao? Reto daholo ny valiny. Ratsy be ny valiny analyse hitako ato Raleva fa dia aleo tsoroka. Fa ahoana? Ino jereo e? Fa gangrène. Anonitra tsikelikely dia ikiky sy azo ny fatra sisa rehetra ny fery. Zany ve? Ary anapoizina ny tenanao ny mikroba. Dia ahoana natao amin'izany Fa olana tokana ny fantatra. Hoe ahoana ka? Tsy maintsy didiana dia tapahana ny faritra simba. Tapahana ve ny tongotra Eny. Dia tsy mbola tara loatra. Raha afaka ray volana mety andraso ialany enina ho tsaboina ampiasana efa nisy ihany ny cancer an-tsaboina atao mantsy. Dia nanahoana? Nisy ihany naombika. Asa izay fantatrareo fa mety re atao ataovy izay mety reto tena misaotra nareo mikarakara ohatr'izao. Tena ohatrany tsy afaka hiasa tsona zaniko. Mandrapasisana dia izay silanja aloha no hiary asa. Eny ary. Laingo mimany anao fa taraiky ny famonjena brosy ny sisa efa nentinao daholo ve ny kopianao ny karapanondro. Nisy taratasy vitsivitsy nentiko ihany eo amin'ilay hoe hiasa. Mimalale. Tena hitako fa tsy mahazoto tsony amin'ilay asa ianao Lanja. Marina mihitsy aloha izany. Nandinika azy ary tena loza raha tsy karitry ny vazaha izany dia tsy isalasala izy liminy azy. Tsy mahazoto tsony mihitsy koa Raleva. Lova iny izao maty nanaraka hatraminy ainy. Tsy maintsy ataoko izay hijanonana sy lafatra amin'io. Olona manam-pahaizana be ireny ve rangady asa ratsy toy izao no atao Eny Raleva. Lova iny izao maty nanaraka hatraminy ainy. Tsy maintsy ataoko izay hijanonana sy lafatra amin'io. Olona manam-pahaizana be ireny ve rangady asa ratsy toy izao no atao Eny marina nge izany Ralanja na izaho koa aza nge mba te ala fa tsy afaka jabaka dia voafatotra ko. Ny vola tsy angidy roviana Raleva. Eny aleo mitady vola am-pahamarinana ihany fa raha tratra amin'izao anie dia fonja mandra-pahafaty. Tena kivy Raleva. Ny raiko ireny no maty ny vonoany lova. Zavatra tsy ampozina toy izany ve? Raha mba fantatrao mantsy Lanja fa zaho mihitsy koa nge ny tena nisan'ny namono ny rainao lova mbola ohatran'ny salasala fa zany tena nanatateraka azy. Velako anao aloha Raleva fa nijery ny nandrotsika ao an-dakozia aloha. Eny ary. Efa nialatsiny izy na tsy tonga aza fa tsy maninona Za mahatsapa hoe hafahafa Monsieur Robin tato mba tsy karitry lafatra raha ve zany. Ohatrany efa ny tsaratsara ianao Raleva ka afaka hiasa amin'izay ve? Raha hitondra fiara natitra anareo aloha afaka ihany fa raha hoe hanao mission aleo aloha ngamba hiandry kely tena hitako mbola reraka. Tsy maninona fa afaka mitondra ny fiara koa raha mbola tsy en forme ianao tsara aloha ny maka aina tsara izay mihitsy raha tena marina nge tsy te hanao an'izany mission izany tsony mihitsy afa leo
madamo laingo isan'andro manahadiady afoana ohatra ny hoe misy zavatra mampiay azy zany fa hono ary lavatra fa aiza ho aiza amin'ny trano io moa zany laboratoara isanareo zany ombany trano ao ka lalana makany ambanin'ny tany zany tsisy tia nivezivezy zany na hoe jerijery fa za ihany no afaka makany fa nahoana manao zavatra tsy ara-dalàna anga nareo tsy zany fa saripady be ny laboka dia tsy tia ny solo-kafa elingelina fotsiny ay ve lafatra ny deby tia miantso ity monsieur Robin ve andao ary hoe aleo aloha andeha any aloha zay andao ary mazoto tarika ny lafatra hivavaka lahady afa dia tsy mety mihitsy izy raha leva ka tsy mahazatra azy ko sambany tamin'ny mahary azonareo iny nge no nandinganany varavaram-piangonana voalohany tsy mety amiko zany fa hoana ka za nge olona kristianina miezaka mandala ny fahamarinana to tsy andro tsy alina tsy andavanandro tsy alady fa dia tena tompoina be leva za eny zay aloha dia mariny zay baiko ny rehetra dia tsy maintsy tanterahana sady eo anaty contrat koa nge zany radio Don Bosco aizaka jereo vao miantso izy dia mikoropaka ery lafatra jereo fa diny mba mokitapony eto mihitsy nge sa tsy azy ty tena anazy iny ka ary tena tokony nentiny mihitsy azako mahavesatra ihany zany inona no ato anatiny ato inona daholo reto raha leva zava-maniry maro isan-karazany fonofony dia azo dia inona ty azy ty le azo lavalava ty ve tsy marina tsy andrameny ty bois de rose eny izy mihitsy iny ka fa taizany nahitanareo bois de rose dia tena tsy fantatra tsy haiko mety hoe ny vidiny vazanga ambany iny azo reto ambany reto karazana taolana fa taolana iny ny reto e taolan'olombelona ve sa tena tratran'ny laingo marina tena tsy haiko asa mety hoe taolam-biby angamba tsy fantatra bibina nefa tsy haiko hoe rajako manana taolana mitovitovy amin'izao aiko zaniko nefa tena sura mihitsy afa tena rose de fumure tena zay mihitsy ty taolan'ny fen'olombelona zany ve fa taizany nahitany an'izao e tena mampanahy mihitsy zao ka ianao efa ela ny raha ny asa taminy raha leva inona ny fantatrao e ny tenena ompoko raha leva nampahonena ny mijery an-draleva niodina nakavika niodina ny ankavanana tsy nahajery an'laingo tera-tsemboka sy tona angovotra mihitsy azy tena tsy fantatra madamo laingo inona mampitikodina anao eo fa inona mariny ty fikaroana tao amin'ny laboratoara ao e ary akora inona no ampiasainao tsy haiko fikaroana fanafody fitsabonina n'olona natao zay akorandreo aloha tsisy fantatro mihitsy ka tena tsy maintsy antany ny lafatra momba ny reto ary rehefa tonga eo izy raha mba fantany mantsy fa io olona manoloana azy io ny tena mpikaroko an'ireny akory ireny na ny taolam-paty na ny andramena dia asa nga ary raha fantany koa ny zavatra maizimaizina nataony lafatra dia mety tsy hanambady azy izy nandritra izany anefa tany amin'ny monsieur Robin
Ny antony atsokanareo maika dia izao ry Zorola, mila vavony maika. Vokatry le overdose tamin'ny fanandramana natao dia mila soloana ny vavon'ny vadiko vavobe mihitsy. Monsieur Robin, tena tsy ahitan'izany raha izahay a. Raha leva tsy eo akory fa mbola marary. Nefa maika ny ilaiko azy, tsy maintsy mody rafaka pitso aho hitondra an'izay vavony izay. Mba tadiavo aloha, tena izay ny misy amin'ny farany ampanaoviko anareo dia vita ny contrat antsika. Ary ianao ry lafatra, ny zavatra ilaiko anao dia hikarakara ny fiaramanidina andehanakody mba ho vonina ara-potoana. Ianao mijanona mantsy fa zarery no mandeha mody. Eny Monsieur Robin, tonga dia hanomboka hikarakara ny avionnao zao. Mazava izany. Ataovy ny asanareo fa hanomana amin'ny bagage koa aloha, dia hifampiraraha amin'ny tompona andraikitra rehetra amin'ny voyage ho ataoko. Tsy miova ny teniko ry lafatra. Tsy hanao an'izany asa famonon'olona izany a, ninona mitranga. Eny marina aloha ianao nefa mila mitandrina tsara tsika fa ny aintsika no anefa raha tsy maitsika. Ny raiko azy efa mivonon'olona toy izany ve? Tsy tsy ho mpamon'olona ahy. Dia inona no hevitra ry lafatra? Inona no atao? Eo ampanamboarana an'ilay fiaramanidina aloha fantatro tsara ny toetran'ny Monsieur Robin tsy salasalana anatanteraka ny teniny izy ao anatin'ny contrat. Ary aloha eritreritra tena alina be nareo izany. Tena mbola be asa kia Bisou. Ahoana sakafonareo? Nefa tenao ty toa feno menaka be. Fa nanenony? Nanamboatra ny fiaramanidiny Monsieur Robin andeha hody rafaka pitso ahy. Tsy maintsy norevisena daholo izy. Ka mbola andeha andro zany? Aleo aloha no andro kely efa vita lanja. Izy mbola aoko. Ka mipetrahary aloha sady misy zavatra anontaniako anao. Momba n'inona moa izay? Lafatra. Mila fanazavana momba ny reto entana atao anaty sakosinao reto a. Bois de rose taolam-pen'olombelona. Fantatrao tsara ve? Atao inona indreo? Tsy taolam-pen'olombelona izany ireo izy. Sao dia mba ireo mpamon'olona sy mpakataovan'olona sy mpamaky fasandrony ary ianareo reto. Mangalatra sarobidy. Tsory amiko ny mariny. Tsory amiko ry lafatra. Sy manao an'izany ry hafa inona ary ty Tsy taolan'olona izany ireo fa taolana rajako novidian'ny Monsieur Robin. Ny kana rajako aza. Taizany nahitany ny vidianana an'izany ka? Asa aloha. Izy no mahafantatra olona betsaka ny nahitana an'izany keo. Lafatra, maty ny dadako. Nisy namonina angalana tova sy ireo zanak'iranay efa mena datany an-tanambao nefa dia olona tena manitra sahirana izany. Taoriana ny ankety sy ny fikaharonana nataon'ny gendarme dia fantatra fa lova ny nahavita an'ireo eloko ireo. Dia lova sy ireo namany anankiroa hafa izay mbola karohana. Namaky fasana sady namon'olona. Nataony lasibatra ny teny an-tanàna. Lova nefa dia niasa tato aminareo. Inona ny dikan'izany? Tena tsy fantatro izany ralaingo a. Sy izay hoe ataony na toerana alehany sy izay hifanarahany sy ny debany tsisy haiko mihitsy. Miasa manao fikarohana ao amin'ny laboratoara fotsiny anaty izay. Ianao nefa mikirakira indreny tova sy taolandreny fa tsy lova. Ianao manam-pahaizana. Tsy tiako tsony ny rahanareo miasa Monsieur Robin indry lafatra. Tapery sy farany manomboka izao. Dia nitadiava asa hafa. Ary aza miverina antsony ianao. Nisy contrat nataony efa nosoavina talohan'ny nalalako ny antony. Io contrat io no amarany anay. Fantatro tsara ny sazoany izay manao rupture du contrat. Aleo izy itory raha mamy-miantso polisy. Ahita fanjakana zavatra ataony. Izy tsy ho tratranao amin'izany mihitsy akory. Manana namana relation ambony be manohana anazy Monsieur Robin. Omeny vola be daholo izao. Tetikady no ampiasainy raha momba anazy. Amitan'ny fiaramanidina izay dia hody izy. Afaka pitso sisa iarahana aminy.
ohatra reno adingo teo izy zakosiny ry Andriamanitra. Radio gitara ty andro lafatra e. Ie, ho avy a? Io ny sakafo ry lanitra ataovy a. Za andeha atory fa tena marary ny lohako. Na za koa azo ohatrany malaina be. Manafy ny zavatra amiko ary ve lafatra ity. Ny ampitso maraina. Vao vita ny sakafo maraina dia ny oma ny lafatra. Laingo a, lasa zay a. Fa mbola andehany foana ve? Tena nilafiko reto ny faladianareo a. Tena mitsanona reto a. Tena manana tsindro mandratsy a. Laingo a, tsy maintsy andro any sisa dia lamina ny fiainantsika. Tena tsy mantasina ny zareo a. Andriamanitra eo, inona anao to? Rahaleva, omeko anao ty ny taratasy. Miaraka amin'ny lakle. Raha vao tsy tonga elaela zay dia makanesa anao any ampiasana. Fa taratasy iny tika to flan? Plan any lalana midina any amin'ny labo iny e. Reto ny lakle ivelany sy ambany. Eny ary. Lafatra. Hamanina nefa raha mijanona reo e. Mbo antsanona moa reto a. Tsy mety e. Laingo a, mivavao anay. Lanitra. Zay lasa e. Fa zao e, saika diniko. Misy essence vao nodiko ao anaty zilikanao amin'ny garage ao raha mila fiara maika. Eny ary. Dia lasa lanja sy lafatra. Laingo kosa niazakazaka niakatra namonjy ny daboka teo am-pandriana ny tomany. Tsy nahity trano. Inona reny ataoko e? Inona ny tena zava-misy marina? Aseho ia. Niezaka ny vavaka sy nanompo anao hatramin'izay. Niezaka nandala ny fahamarinana. Inona ny zava-misy marina? Rehefa vizana ny teny toy izany teo Laingo dia nosiko hitory moramora ary nanofy. Raha leva kosa tsy nahatombona fa nandehandeha ny asa dieran'ny trano dia nisy feo ny teny tao anaty nofon'ny Laingo. Ny teny nazava tsara hoe izay mamaky rivotra tsy maintsy nijinja tadio. Dia nahita sary tao anaty nofo ny Laingo, sarina zaza mianadahy ao anaty alakininina sy lehilahy anankiroa. To zanakinay vena tanambao reo. Ataon'ireto lehilahy anankiroa inona izany? Oe, tovonoiny. Tsia! Ary, maninona Laingo izany e? Andraso hoe? Tena tovonoin'ireto lehilahy anankiroa reto ireo zaza. Tena lainy ny taovany. Izy ireo. Inona hono izany retiretiny Laingo izany? Laingo! Ary
ilova sy raleva manofo miteny laingo nefa ahoana nahitany an'izany ao anatin'ny nofony aizy ty toerany ty misy Robin io tazako io ary ino ty atony oay totofiry ny lafatra dia raisy ny le antsy ary trobarany antsy ny kibony lanja lale ino nataonao eo nandrianao ny antsoantso mafy dia niakatrako ianao manofo mirediredy ato fotsiny rahaleva sy nofo ireny fa fahitana tsy azoko hitako daholo ny marina lazao amiko rahaleva tsory amiko marina rehetra nandainga ianao madamy laingo tena marina avokoa reny hitanao sy ny teneninao tao anaty nofo reny za tokoa aloha no namonondrainao zay slova tia ny antsy vonoy aho fa tsy miendrika ny velona tsony rahaleva fa tena ahoana eny tsy anjarako mamaly zany tsy mpamon'olona rahaleva ny kristianina andriamanitra mitsara an'izany tena olo marina tokoa ianao ry lainga sambatry lafatra nanambady anao lafatra nahita fahitana tamin'ny nofy vonjeo fa maty ny vadiko sy ny anadahako andao rahaleva vono Monsieur Robin izy ireo ka andeha mo fiara ary fa resy taratasy misy miplanitra anyity dia reto koa ny lakle isa dia aingana rahaleva eno aingana ianao aleo hitondra vola kely sao dia isy ilana azy Radio Don Bosco aizako moa findayako teo ahoana rahaleva vonona tena tsy fantatry izay mahazo an'ity fiary ty ohatran'ny misy sirokio izanyko ndaso aloha velomiko ihany midonaka ne izy zany oay andriamanitra nirehatra le fiara rahaleva mivoatao aingany mirehatra le fiara mivoatao fa misy inona fa maninona rahaleva miresy varavara ny fiara ty tsy mety mivoa tsy mety mivoa akaiky eo fa misy erikanina misy lasantsika eo akaiky eo tena loza fa mandady ihany ny aho andrekaiky eo miala ianao laingo andriamanitra miala ianao tena mijeritra le lasantsy vonjeo tena anao ry laingo miala eo mandiala mandroso rahaleva maya tena maizy mahita olo ny garazy miakatra makany amin'ny trano ny afo dia inona ataoko oay tena miretareta ny afo aleo andeha antso mpamonjy voina sy ambulance dia ilaka ny polisy koa aiza moa le findayako teo allo tongafa fa misy tramay aty amin'ny vila lafatra dia misy olona may ato anaty fiara eno zao dia zao misaotra tompoko za andeha hamonjy any lanja sy lafatra any amin'ny vila Robin ka tsy ho tara loatra fakoafako alohan'izany aleo atsoky ny polisy tonga aty amin'ny tamin'isa Robin taxi nandritra izany fotoana rehetra izany tany amin'ny Monsieur Robin
efa pré amin'ny voyage ataoko izany dia midina alohany amin'ny labo dia antsika miresaka fa hitiako daholo ny trano aty ambony. Hafahafa zao fihetsika misy Robin zao a. Mila mailo tsara fa tsy fantatra izay ataony. Zay aho vao niditra tato sy nandeha tamin'ity lalàna hafin'ity. Ato izany ny laboratoara. Tena efitra lehibe sy afo mba tanteraka. Ka nanao ahoana ilay vavony? Tena tsy vitako ilay izy Monsieur Robin. Tery loatra mantsy ny fotoana. Asa raha hoe afaka hiandry ny fahasitranan-draleva. Raha araka ny tenenin'ny laingo mantsy dia hoe mety tsy ho ela intsony. Ianao koa zaza vao sady tsy vonony ary ilay avion nanao ahoana ry lafatra? Indray efa vitaka, efa ara-dalàna. Ary ireo asa fanandramana rehetra, ny fanafody efa nentinao daholo? Reny no mbola tsy vomaka. Ampio angana fa andamina sy ampirinazy ary. Zao za tsy afaka hiandry intsony fa tsy maintsy mandeha fa araka ny zavatra nifanarahantsika tao anaty contrat dia miala tsiny fa ny ainareo no tsy maintsy manefa rehefa tsy nahita izay nitadiaviko nareo. Inona ny tena tianao atongavana Monsieur Robin? Aza mihetsika eo amin'ny misy anao eo ianao ry lafatra. Tandremo fa basy misy baly ty atanak'ity tsy salasala hitifitra. Zany ve no setry ny fiaraha-miasantsika hatramin'izay tsy napozoka anao an'izany amiko mihitsy ianao. Sao dia heverinao fa tsy efa jiolahy moa tsika ry Monsieur lafatra. Na za na ianao niza tsy vitanareo ny zavatra nampanaoviko. Ka tara loatra kosa ne mibaiko anao Tsy miresaka betsaka apetrao iny entana eny an-tananao iny ry lanja dia manatony ianao aty esoriny akanjo. Aingana fa mandeha ny fotoany. Mila vavony oka marina. Ary ny anao esorina rehefa tsy nahita. Aingana sady firiko. Tsy apetrao ny Monsieur Robin. Kay voan'ny tongotra mandeha raha be. Raha mbola mihetsika fandroana eo dia aparitako ny ato doalina sy mivazivazy ana ianao ry lanja. Lanja tsy mandry eto ary aza mihetsika mahery zay ary aza mihetsika fa hodidiko eto. Oay Andriamanitra tahaka mandeha raha be ny kibony lanja tena safotra izy. Ary to mirehitra ny jiro mena maneno daholo koa izany sy mialy dalarmo izany. Tena nisy olona tany efa niantso vonjy tsy za mihitsy. Mpamadika lahy tiany an'lahy. Sirenina polisy efa kilometatra ray dia tonga eo. Tsy vitako tsony ny fanalana n'ity vavony ity zany ko. Tsy maintsy mandeha saingy zao ry lafatra tsy hamela vavolombelona nizaniza amin'izao raharaha zao hodorako ny labosy ny trano ary tiako avy any ivelany nareo ry lahy. Lasa lavitra ilahy aleo aloha vonjeny lanja mbola mitepo mifonka torana fotsiny izy aleo aloha bandiko betibety ny feriny zay aiza ny famonona ny aleo aloha vonoana aingana ity. Tena misy setroka mitonaka be any ambany any ary ao amin'ny labo zany raha araka ity plan ity. Andriamanitra aiza moa ilay fanalahety teo. Ty eto koa ary aloha vao hainaingana. Misy olona midina zany raha leva angambany aleo iantso vonjeo aloha. Aty ambany aty lafatra. Vonjeo tena feon'ny lafatra zany. Vonjeo lafatra. Vonjeo aty ambany aty lafatra. Vaninandro farany dia teny ny vanginirina Francia
narindra ndrazana Barvang Lalao Joséphine no lalaoviny Vantso Anjarliva Iony niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinèse Erlanto Arliva Rija Bruno Flavien Jean-Jacques Eric Roland ary Noely tovy razana mamonjy no nandray feo Anjarliva no nanatotosa